katolika nantsohy voka-pifidianana hiara-ny fandrahoana ireo mitaky ny marina. BEPC andro farany nivoaka aloha indray ny laza adiny ny savorivory ny mpiadina. Tanin'ny katolika ny manakasina fatelo misy mibodo andrefepetra ny katolika. Manatitra ny araba tombo kilasy tombo vavy tonga soa indrainao tanatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no anasakanao naraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Igadona afaka 2 andro ny fanamariana ny fitsingerena taona hitsangana ny antoko tsiky Madagasikara. Etsy amin'ny Magro Tanjombato no fotoana ny sabotsy ho avy zao araka ny fanentanana sy ny toromarika nataon'ny sekretera jeneraly ny antoko tsiky Madagasikara Rina Randriamasinoro androany. Mitatitra izay Asinandria Malala sy Andry Rakotomalala. Tsy misy fanavana na iza na iza ary tsy mila fanasana ho an'ireo maniry ny anatrika ny fanamariana ny tsingeritaona ny joroany antokotiko Madagasikara ny sabotsy ho avy zao etsy amin'ny Magro Tanjombato. Ireo olo manakaja irery ihany no nandefasana fanasana manokana ho sekretera jeneraly ny antokotim. Tsy zany no baditra ho zaraina meloa ho amintsika fa rehefa tonga tsika ao anatin'io toerana malalaky ny Magro Tanjombato io vao isy izay fizarana ny baditra zay ny olona azo ny invitation dia zay olona nasaina manokana satria isy solotena nantoko hafa sy ny olona manakaja eto amin'ny firenena ho asaina hiaraka anotrona amintsika amin'izay fankalazana ny 20 taona zay dia reny zany no mahazo invitation ka tsy ho gaga isika raha ohatra ka hoe ary zay to tsy nahazo invitation tonga daholo sika rehefa mpikambanao anatin'ny antokotim afaka manatrika an'izay fotoana zay. Isy ihany koa ny fiarahana amin'ny sakafo rehefa vita ny fotoana dia entanina sika hitondra ny fitaovam-pihinanana satria mba ahafahana mandrindra an'izay mba tsy isy ny fikorotanana dia isika ihany no hitondra ny fitaovam-pihinanana mba ahafahantsika misitraka an'izay sakafo zay amin'ny fotoana io. Ao amin'ny foibe toerany antokotim etsy ampandrana Belaira kosa no itoby ireo mpikambana avy any amin'ny faritra. Ny avy any amin'ny faritra dia ato amin'ny foibe ato Belaira no mitoby ny rehetra avy any amin'ny faritra. Zay tonga zany nareo dia efa misy fandraisana nareo ato Belaira dia ato indray tsika no miainga ny sabotsy maraina mamonjy an'izay any amin'ny Magro Tanjombato zay fa dia mafisina ny fiarabanantsika rehetra ato anatin'ny antokotiko Madagasikara ary mafisina ny fiantsona satria tsisy fiantsona manokana ity zany ny solofampandrenesana ho any zay rehetra tsy nahazo ny SMS sy tsy nahazo ny appel mahakasika an'izay fionana amin'ny asabotsy zay fa dia ankalaza ny anniversaire tsika amin'ny asabotsy ho avy zao ho ankalaza antsika amin'ny 20 taona ny orenan'ny antoko. Amin'ny fotoana io ihany koa no anomeza ny Front National ny antoko marika Ravalomanana ireo toromarika rehetra ho fiatrehana ny toy ny fiainam-pirenena. Ary amin'io koa tsika ny andray toromarika avy amin'ny mpitarika rehetra indrindra avy amin'ny voalohan'ny antoko ho an'izay toromarika omena ho fanohizana ny fitantanana ny antoko ary toromarika ihany koa hiatrehantsika ny zavatra misy eto amin'ny firenena. Isokatra amin'ny 7 ora maraina moa ny vavahady ny Magro Tanjombato amin'io andro ny sabotsy io. Izay ny mahakasika ny fahivadika lafam-baovao afaka isika mahakasika ny raharam-pirenena mifandraika amin'ny politika diso fanantenana tamin'ireo solombavam-bahoaka tsy miankina milaza sady fanohana ny fitondrana ireo olom-pirenena ny fidy azy ireo ho ny mpanao politika. Tsy tokony anao politika rehefa mitaka vahoaka hoy ny fanazavany tsy maro anisa hiady ho an'ny vahoaka no hitrangany any anteny meram-pirenena fa hiady ho an'ny tombotsoa manokana raha izao zava-misy izao no jerena hoy ny mpanao politika tafaresaka tamin'ny Java Andria Maefa sy Tairiniana. Famitaam-bahoaka tsotra izao no nataon'ireo milaza azy ho solombavambahoaka tsy miankina lany tamin'ny fifidianana farany teo izay nanao fanambarana ny aradia amin'ny fitondrana ho ny mpanao politika. Dia zany anisan'ny famitaam-bahoaka zareo milaza fa tsy mamita bahoaka fa mamita bahoaka zany fa rehefa tsy miankina dia tsy miankina ary raha ohatra ka hoe hiankina ihany ka anohana an'ilay fitondrana tokony efa nambara tany amin'ny fampelezan-kevitra zany fa zahay dia tsy miankina fa anohana fitondrana zany hoe satelita ny fitondrana zany zany rehetrarehetra zany dia zany ny zavatra tokony tonga dia efa aseho miariary mba ho hitan'ny vahoaka fa tsy fitahana ohatran'izany ny vahoaka dia avy eo lasa fanina ny vahoaka dia zao ny vahoaka zany lasa hivarotra talapetraka sisa satria tena tafapetraka ny vahoaka ny amin'izao fotoana zao dia tsy hitany vahoaka tsony zay ale satria fanina le natenaina ho indépendant eo
lasa misabaka de lasa manohana fitondrana de zany zany le ambody mitafody janak'ondry elanatsiny am'le oam-pitenenana zay mandefa de zany moa zany oam-pitenenana zany a maninona raha tonga de nation vangy a rehefa ohatra ka zany le izy fa tsy rehefa lany a zay vo miofo a manao indépendant. Kajikajy politika sy fitediavana tombontso manokana ary maro anisy azo tamin'ny tsy ara-dalàna noho izany no ibahana iny amin'ny anteny miram-pirenena ka tsy mahagaga raha vao mainka isavoritaka sy tsy andeha amin'ny laony ny fiainam-pirenena atsoatso ny fanazavana. Raha nahazo majorité moa ka tena majorité tena naturel de mety fa mifankalala tsara reo fa majorité azony a satria misy ny tsy tokony lany nefa natao lany a de misy ny natsimbadika reny moa le tsy azo ivalozana de ny zavatra hitranga zany de tsotra hoe mety sy zavatra hipopokany amin'ny assemblée nationale lany atsoatsy na atoato zao efa mandeha ny ady boaty amin'izay resaka boromaritra de zany rehetrarehetra zany a de mitrangy eo a eo moa ny atoko-panohatra efa iorate eo a fa ny zavatra isy a dia isy ady saritaka be manadala zany ny zavatra hitranga any amin'io ateny miram-pirenena io satria zavatra tsy normal ane ary rehefa zavatra tsy normal nge no terena ho normal de mipatitaka ihany ny farany ary mitsonika ho azy eny. Ny vahoaka hatrany anefa no hibaby ny vokatra izany rehetra izany hoy ity mpanao politika ity. Tsy misy afa-tsy ny fanorenana ifotony ihany no vahaolana amongorana ireo fanetry be ny firenena sy ireo mpamotika firenena ireo ho ny fanazavany. Namita bahoaka sady ireo solombavambahoaka 570 lany tamin'ny anaran'ny tenany manokana na kandidaty tsy miankina ho ireo solombavambahoaka nanaovana fanadihadiana sy nanaiky naneho ny heviny amalona ny fanambarany ireo député tsy miankina 570 laza fa hiaradia amin'ny fitondrana. Tsy fitiavana ny antokony fitondrana no antony isafidianany vahoaka ireo tsy miankina kanefa izao namadika azy ireo sahady izao. Asina Andria Malala sy Andry Rakotomala. Famitaam-bahoaka Ankitsirano no ataon'ireo solombavambahoaka tsy miankina 570 voalandy ny vondrona ka nanapa-kevitra fa anaradia ny fitondrana volomboasary. Tsy ho mpanohana fanjakana akory no antony ny fidianany vahoaka ireo solombavambahoaka tsy miankina ka izany no anaporofona fa famitaam-bahoaka Ankitsirano no nataon'ireo solombavambahoaka namadika palitao ireo hoy Maître Antra Razafimanatsoa. Afa mihitsy ary miavaka hoy izy ny solombavambahoaka lany tamin'ny anaran'ny antoko na vondrona antoko iray satria dia manana vinam-piarahamonina ny antoko fa tsy toy ny ataon'ny solombavambahoaka mandeha irery hoy hatrany fanazavana. Io zany dia efa nitenenay foana hoe hafa foana ny olona izay mirotsaka amin'ny alalan'ny antoko sy ny olona milatsaka amin'ny tena manokana tsy manana ataontsika hoe cadre juridique nga zay mahalaza anazy kokoa zay reny indépendant reny rehefa milatsaka lasa ataony amin'ny teny frantsay hoe électron libre de lasa mamitaka amin'ny vahoaka zay mifidy azy amin'ny ankapobeny satria milatsaka hoe maleo teny izy de rehefa tonga nivina teny miram-pirenena izy lasa misalotra ny akanjon'ny mpitondra fanjakana zany famitanana vahoaka zay fa ny faharoa manarakaraka zay dia ao anatin'ny lalàna rehetrarehetra mihitsy matonga natao ny antoko politika dia natao ife politika mihitsiny fa tsy hoe mandeha fotsiny godana ohatran'izao ianao mila zany resaka ny antoko politika zany mila olona manana discipline olona manana éthique politika fa indrindrandrindra zany hoe manana projet matetika zany ny antoko politika manana projet de société zay tokony ho tanterahany rehefa mahazo fahefana izy. Ny antoko politika dia natao aka fahefana fa ny olona zay mandeha milatsaka amin'ny tena manokana tsy manana an'izay fa dia zay hevitra fotsiny mandeha dia tsy misy balizy tsy misy arifanina amin'ny fandehanana ao anivony zany antemera-pirenena zany hafa indray matsara be ny tanàna le izy fa ny zavatra ngeza be indrindra dia izao ny lalàna no mametraka ny lalam-pandroena mametraka hoe ny maronisy anivony antemera-pirenena no manolotra zay premier ministre zay tatana ny gouvernement. Ny indépendant tsy afaka manao mihitsy ny atao hoe majorité fa voalaza lalàna dia hoe parti politique ou groupe de parti politique antoko politika na vondrona antoko politika. Ny indépendant sady tsy parti politika no tsy ao anaty vondrona politika vondrona antoko politika dia tsy afaka na manana ny majorité izy anivony antemera-pirenena natao hoe zato na mihoatra ny 20 ary ny indépendant tsy afaka mihitsy manolotra premier ministre raha tsy manova lalam-pandroena.
zay de matoy izy mandeha misafidy miaraka amin'ny fanjakana moa zany manao déclaration dia zay le tenentsika hoe mamita bahoaka zay zavatra zay izy mandépendant anazy vidanan'olona anazy fa tsy hoe izy amadika ny mandépendant anazy ho lasa mpanohana fanjakana ao anivony antemera-pirenena dia fahita zany tany aloha tany ireo no manimba zavatra ny akamarony fa tsy izy rehetra kosa aloha manimba zavatra foana ary ireo no mahatonga an'le hoe majorité hafahafa ao anivony antemera-pirenena satria tsy tena majorité lany tamin'ny alan'ny antoko politika na votrona antoko politika fa lasa mahatonga an'le hoe majorité versatile ao anivony antemera-pirenena. Nanamafy izany ihany koa ny solombafambahoaka Avitran'Andriamosa voafidy tao Avaratrano tamin'ny anaran'ny vovonana Firaisankina. Mivoana sady ireo solombafambahoaka 570 ireo ary fanehoan'ny vahoaka afa-tsy tia volomboasary intsony izy ireo matoa tsy nifidy ny kandida mpanjakana. Matoa ny safidy an'ireo olona tsy miankina ny vahoaka tany amin'ny distrika misy azy dia efa fanamarinana ray zay fa tsy ite hiara-iasa amin'ny fitondrana izy ka ny filazan'ireo député 570 manao fanamarana fa miara-dia amin'ny fitondrana manohana fitondrana dia veriko fa tsy araka ny tokony izy mbola tsy miperaka tsara akory ny atao anivony antemera-pirenena fanamarana ny didim-pitsarana nataon'ny ACCN ny fanamarana an'izy dia efa jerentsika sady fa efa mivoana ireo olona zay nosafity any hitondra ny etaetany eo anivony antemera-pirenena ka aminay dia tsy izy zany matoa ny safidy an'izay le olona dia mba ametrahany fitokisana hitondra ny etaetany ary efa fanehoana fa tsy ara-dalana amin'ny fitondrana izy matoa ny fidy an'ireo olona indépendant reo kanefa dia mahavariana sy mahaganga fa nanao fanambarana ny olona 570 ao anatin'ny antemera anohana fitondrana hiara-dalana amin'ilay fitondrana tsy logika zany raha lalàna sehatra politika na anao miara-dia amin'ny fitondrana na anao manohatra fitondrana. Nadritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nataon'ireo solombafambahoaka tsy miankina omaly dia tsy nisy ny famoahana izy ireo ny anaran'ireo solombafambahoaka 570 nolazaina fa hiara-dia amin'ny fitondrana. Solombafambahoaka 10 ihany izy ireo no hita sa niatrika tamin'ny mpanao gazety tamin'ny androny omaly. Andrasan'ny maro hoe iza no aka ny toerany filoha-hevitra fahafito amin'ny antenimera-pirenena. Hatramin'izao tsy nisy ny didim-pitondrana mampiatra ny lalàna milaza fa tsy maintsy solombavambahoaka no apetraka ho lehiben'ny mpanohitra ho ny mpahalalàna maître Antra Razafy-Manantsoa ka tokony lalam-panorenana ao amin'ny 440 no ampiarina hoy ny fanazavany tato-baovao Asin'Andriamalala eo amin'ny sary Sirindrantsany Andry Rakotomala. Mbola tsy navoaka ny fanjakana ny didim-pitondrana mampiatra ilay lalàna 224 tsipika aotraotra enina mirakitra sy mamatitra ny sata amin'ny feny lehiben'ny mpanohitra eo anivony antenimera-pirenena. Ny mpanohitra izay tokony hitazona ny toeran'ny lehiben'ny mpanohitra sy ny filoha-hevitra fahafito eo anivony ity androm-panjakana ity. Noho io antony io dia ny andinin-dalàna fa 410 ao anatin'ny lalam-panorenana no tokony ampiarina hoy ny mpahalalàna no sady solombafambahoaka maître Antra Razafy-Manantsoa. Ny fanatanterahana anazy zany no andrasantsika amin'ny législature zao hoe ny disposition constitutionnelle no ambony ny lalàna rehetrarehetra aloha dia tanterahana zay voalaza ao anatin'izay lalam-panorenana zay. Ny voalaza zao dia hoe manana filoha-hevitra fahafito ho an'ny fanoherana opposition ny resahanao fa tsy misy zavatra akoatran'izay ka raha miresaka fanoherantsika dia mazava be fa ireo solombavambahoaka lany amin'ny anarany fanoherana ny antokotiko Madagasikara no voalohany indrindra nanao déclaration officielle teo anivony ny ministère ny atitany makasika ny fanoherana hoe la partie d'opposition ny tiko Madagasikara dia nanaraka ny tateo aoriana ny HVM sy ireo toko hafa zany fa ny antokotiko Madagasikara kosa nanolotra candidat izay nilatsaka tamin'ny anarany vondrona Firaisankina maro anisa izahay ao anatin'ny antemera-pirenena 20 izahay nilany tamin'ny vondrona Firaisankina dia ny 40 amin'izay natolotry ny tiko Madagasikara zany ka rehefa mijery an'izay tsika zany hoe solombavambahoaka lany avaty amin'ny antoko-mpanohitra dia mazava be ny lalàna fa piarana an'izay fotsiny fa tsy misy olona hoe andeha hitenina nendry tena hoe izy no andeha atao 7e vice président. Ny fanatanterahana ny voalaza ny lalam-panorenana sy ny règlement intérieur dia ampy rehefa nefa nisy ny carence zay nataon'ny fitondram-panjakana tsy namoaka ny décret d'application hatramin'izao
dia ireo no mila tanterana ary ireo no manery ny eonivony antemera-pirenena ametraka 7e vice-président ho an'ny mpanohitra fa tsy ho atao ohatran'le tamin'ny mandahanay teo zay nianahana sy nienahena fotsiny ny rehetra satria nahitsakitsaka ny voalaza ny lalam-pandroena sy ny lalàna velona moa zany ny règlement ny fitsipika anatin'ny ny antemera-pirenena. ankoatra izay dia zo omeny ny lalam-panorenana ho an'ny mpanohitra eo anivony antemera-pirenena ny toerany kestora fahatelo sy ny lehibe na voamera iray farafahakeliny. Ny fanampin'izay dia zao misy ny atao hoe ny ao anatin'ny voalaza ny lalam-pandroenana hoe ny avy aty amin'ny fanoherana dia momena présidé ozy izy une commission farafahakeliny zany hoe commission anankiray zany omena ny avy aty amin'ny fanoherana. Tamin'ny mandahanay farany teo anankitelo no nomena ny taty amin'ny fanoherana telo mosa efatra tsy tadidiko intsony fa raha ohatra ka apetraka ny commission dia apetraka ihany koa ny 7e vice-président miaraka ireo anatin'ny lalam-pandroenana fa nandringa le tamin'ny teo aloha teo hoe ny commission nomena fa ny 7e vice-président tsy nomena dia nahirarira teo fotsiny zay mandra-pavita an'izany mandature-nay zany nidika zany dia anjaranay avy aty amin'ny fanoherana ny mitsangana ao anivony antemera-pirenena mitaky ny ametrahana io 7e vice-président io sy commission président na commission farafakely ny anankiray farafakely noho fa motrany teo aloha zany dia azo atao tsara ny maka an'izany commission hafa zany rehefa mandeha tsara ny fampiresana raha ohatra ka misy mavita amin'ny resaka ihany koa. Ny fahatelo farany dia makasika ny questeur numéro 3 ny antony nametrahana an'io teo aloha teo taloha tany tsy nisy mihitsy zany hoe questeur fahatelo zany fa tamin'ny mandature teo aloha teo dia tsy teo aloha teo fa talohan'io taloha teo nisy ny fametrahan'io Q3 io ny avy aty amin'ny fanoherana koa ny nangataka ny nametrahana an'io satria avy aty amin'ny fanoherana nanao ny asan'ny question numéro 3 dia hoe manaraka ny transparence et bonne gouvernance dia tsy mpitondra fanjakana mihitsy nanao transparence sy bonne gouvernance natao hoe moyen de contrôle au niveau ny bromaritra ihany koa Q3 io dia mbola aty amin'ny fanoherana koa zany. Fantatra moa fa efa nankatoavany filan-kevitra minisitra Omaly Alarbi ny didim-panjakana larana 420 atsipika 530 miantso fivoriana manokana ho an'ny antemera-pirenena ny 7 Jolay ho avy zao mba ananganana ny bromaritra sy ireo voamera eo anivony ity androm-panjakana mpanao lalana ity. Andrasan'ny rehetra araka izany na anaja lalam-panorenana ny fitondrana amin'ny tindray mitoraka ity na anao itsin-dalana tahaka ny mahazatra. Mafampana toetra raha politika eo amin'ny distrika Anantsohy faritry Sofia atao ery ny voka-pifidianana ofisialy navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny alakamisy 17 Jona lasa teo vokatra ofisialy izay nampandanina ny kandida natolotry ny vovonana Irma Ratranga izay mifanohitra amin'ny tokony ho izy ho ny fanazavany roapolona any an-toerana ary sy ny kandida tsy miankina tamin'ny elanelam-bato 2020 sy ny kandida ny Irma raha ny vokatra vonjomaika feno navoaka ny seniny 12 Jona lasa teo nanon tsy fankasitrahana io fanovana safidim-bahoaka ny mponina ka saika natanteraka etsika ny talatalasa teo tsy tanteraka ny vizany noho ny antso izay sy ny raha matahora nataon'ireo tompona ndraikim-panjakana ny toerana hatramin'ireo onjam-peo any toerana dia tratry ny fandrahonana ihany koa fanampanazavana. Faly tamin'ny voka-pifidianana ofisialy navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny 17 Jona lasa teo ireo pomba sy mpiaradia amin'ny kandida tsy miankina amin'ny distrika Anantsohy faritry Sofia. Nambaran'izy ireo fa mifanohitra tamin'ny safidim-bahoaka ny vokatra ofisialy. Lanosolombavambahoaka ny kandida Irmara raha ny vokatra ofisialy kanefa resy ny kandida tsy miankina tamin'ny vokatra vonjomaika feno navoaka ny seni izay misy elanelam-bato 2020. Ny kesana nanao etsika fanoherana izany ireo pona ny talatalasa teo saingy tsy totosa izany no raha matahora niatra tamin'izy ireo. Voka amin'ny tsy fifaliana ny vahoaka amin'ny distrika Anantsohy satria tsy olona tokony polany izay nahazo salanisy ambony indrindra no nolonan'iny ACC tamin'ny voka-pifidianana teo ny araka izany ny konkonina ilatsa andalam-be zany ity kandida indépendant izay tsy miankina fanjakana ty. Didy tsy azo ivalozana navoaka ny ACC ka na ireo nandresy na ireo resy dia tsy maintsy manaiky izany ho ny préfet eo amin'ny distrika Anantsohy.
raha misy ny tsy fahafampo na tsy fankasitrahana ny didy dia tsy tokony ao amin'ny faritry Sofia na ao Antsohi no aino anony izany fa misy ny rafitra mahefa afaka mandray izany any amin'ny RCC izay namoaka ny didy. Nilaza ny andriandraikitra mifanaraka amin'ny hetsika ataon'ny mponina izy ireo raha misy izany. No mafisy ny prefet tao an-toerana ihany koa fa ho raisina ho piraitsy-kombakomba izay toeram-pilanonana mampiatrano ny fionana karakarain'ny hetsika tsy ara-dalàna sy tsy nahazoana lalana. Torak'izay ihany koa ireo ainao manjery izay mivohy ny fanakorontanana miaraka amin'izy ireo. Tranga izay azo adika ho ramatahora sy fanampenam-bava avy hatrany. Fa izay radio mampiantrano ireo mpanotra izay hitarika fidenana an-dalambe mahakasika tsy faliana ny voka fividianana vokan'SSI io dia natao piraitsy-kombakomba amin'izareo dia misy amin'ny fanakatonana avy hatrany. Raha ny fampitam-baovao hatrany idiny anantoerana nisy olombavambahoaka lany tao amin'ny distrika an'Antsohi ny 20 Jolay ho avy izao. Isy ny hetsika ataon'ny kandida tsy miankina hisakanana ny fidirana eo an-toerana na eo azy io endrika fampitahorana io. Dia nanaparitaka karazana taratasy na hoe dépliant ity kandida tsy miankina izay lany tamin'ny fomba madio ity mba amory vahoaka hilatra an-dalambe satria araka ny hoeno amin'ny 20 ny volana Jolay ity dia hiditra aty atapitana ny Antsia ity député ny Irmara ity izay lany tamin'ny fomba tsy mazava ka niaraka nambarany zareo mpitarika fihetsikehtsena dia ary amin'ny 50 kilometatra atsiditra amin'ny distrik'ny Antsia no misy fanakanana fidirana ity sy olombavambahoaka lany amin'ny tsirariny ity. Tsy azo ekia ny fanonovana ny safidim-bahoaka hoe ireo mponina ka antony ijonon'izy ireo ivoan'ny marina ny sy ny safidim-bahoaka marina. Raha ny vaovao miparitaka samihafa voalasa fanampanatsoan'ny prefet ao an-toerana ny mpitarika ireo vahoaka. Tsy mbola nisy nipika kosa ny resaka taorin'izay ka handrasana ny tohiny. Raha tsaivina nitarika tamin'ny sambato 20 telo arivo sy iray alina amin'ny manome salanisa 330,820 ny kandidat tsy miankina Rajaona Arson Noria Richard ary 330,770 nahazo isambato 350,703 sy iray alina Hyacinthe Befany tody manana avy amin'ny Irmara tamin'ny voka-pifidianana vonjimaika navoaka ny Seni saingy ny tsy mbadika tanatin'ny vokatra tsy azo ivalozan'ny HCC izany ka lasa ny kandidat avy amin'ny fitondrana indray no nandresy. Pejy ny fampianarana kosa indray niteraka fikorontanan-tsaina ho an'ny ireo mpiadana ny savorovoron'isy tamin'ny fanovana tampoka ny lazadina anglisy ny maraina teo. Voalaza fa nisy fivoahana lazadina mialoha ny fotoana ka voaterina indray fanapa-kevitra ny ministera. Tsy tokony atao antsinambina ny fanadinam-panjakana tahaka izao ireo ray aman-dreny satria miteraka fitaintainana ho an'ny rehetra. Ny Zavandriamahefa taizina no mitatitra ny antsipirim-baovao. Namoan-tsapona indray ny famaranana ny fanadinam-panjakana BEPC androany maraina. Nandeha ny feo fa nisy fivoahana lazadana mialoha ny fotoana ho an'ny taranja anglisy nataony maraina teo ka nampikorotana ireo tompon'andraikitra samihafa teny anivon'ireo foibe-mpanadinana. Vokany nandray fanapa-kevitra ny ministeran'ny fanabeazana fa tsy maintsy soloana ny lazadina manerana ny nosy ka ny lazadina fiandro faharoa no anadinana ireo mpianatra. Vokany aniembotra adindray hatramin'ny adinroa teo eo avokoa ny fanomboa ny fanadinana tamin'ireo ivitoeram-panadinana sasany teto Antananarivo renivohitra. Niteraka fikorotanan-tsaina ho an'ireo mpiadana ny zavanizy. Zazova nieritreritra hoe satria hoe amin'ny 7h30 foana ny appel dia avy any an-tranonay za efa niazakazaka satria ny tranonay zao alavidavitra aty dia zany efa mandeha tongotra dia kaiky nanomboka tamin'ny 6 zareo ny zay vao nanokatra an'ilay namoaka an'ilay sujet ianarana dia lasa tsy nentsinjanona tetsy foana izay nefa mangatsiaka ny andro. Ny hitako izao ny ankizy somary nitebiteby satria sasany mieritreritra hoe misy oral, sasany mieritreritra hoe zavatra hoe mifoito le sujet dia zavatra ianarana tany tsisy idirana mihitsy dia natahotra daholo zareo. Nadika tamin'ny solaitra be ny laza adina ka antony tena nataraiky ny fanomboan'ny fanadinana. Fanadinam-panjakana nefa noresahany eto ho ny ray aman-dreny ka tsy tokony atao atsirambina toy izao. Le zany tena hoe saripady ny zavatra ohatran'izao hoe tena mbe anisany ahitana hoe zavatra hoe mandeha eto amin'ny firenena raha fahafantarako azy zany hoe zavatra hoe fanadinam-panjakana mandeha nefa ny le izy ohatra misy zavatra foana zany amiko zany raha ohatra ka maly ariva ny fantatra na tsy fantatra tokony efa fantatra efa ela raha nisy ny fuite de sujet tokony efa vonona ny tompon'andraikitra zany amin'ny fanoloana le izy fa tsy sanatria raha nandoha vola daholo zany ireo resaka droit d'examen
raha andika eny amin'ny tableau kosa aloha hitako hoe tsy dia mety ihany tena tonga dia ary ny andry adin'iray latsaka 5 zany le mpianatra teo tokotany dia aveo tao anatiny dia aveo teny an-davarangana zay vao tafiditra ny anaty sala. Milaza nefa nametraka fitoriana mikasika ity trangana fivoahana lazadana mialohan'ny fotoana ity moa ny teo anivon'ny ministera ny fanabeazana. Zay ivony, mpampianatra iray no efa voasambotra tany Port Berger ary mpianatra 12 hafa nahato tsy afaka nanohy ny fanadinana intsony noho ny osika nataon'izy ireo nandritra iny fanadinam-panjakana iny. Lafomba vao hafa tanteraka kosa indray tsy tompona ndraikitra amin'izy mety ho vokatry ny fibodona ny tany sy ny fivarotana ny taninay ny manakasina 3 aorianao izahay. Anay ny tany ary manataratasy mazava tsara sy voamarina ara-pitsarana izahay aka tsy maintsy roso amin'ny fanesorana ireo olona efa nanorina fototra-vitrasa sy milaza azy ho tompony tany eny an-toerana izahay. Sombony tamin'ny fanambarana nataony ardioseza n'Antananarivo mikasika ny fibodony olona ny tanin'izy ireo eny manakasina izany androany nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety. Zava Andriamaefa tahiry nianatrany. Misy mibodo ny tanin'ny katolika arsidioseza n'Antananarivo eny manakasina amin'izao fotoana izao. Tany mirefy 9 hektara amin'ny tany sy 720 hektara misoratra ara-dalàna amin'ny arsidioseza n'Antananarivo no efa nisy naka sy nanorina fotodrafitrasa eny an-toerana raha ny fanazavana. Fondron'olona maromaro izy ireo hanominy mivarotra sy manao izany na dia efa fantatra izy ireo aza fa tsy azy ireo akory ny tany. Le olona na efa mahafantatra ny lalàna sy zay mivoaka rehetra sy zay efa fanapahan-kevitra teo aloha aza dia nininy tsy fantatra ireny dia misy foana zany atokony olona zay tsy mipetraka eo amin'ny toerana io akory fa olona avy any amin'ny toerana samy hafa manodidina n'Antananarivo renivohitra no mibody mandrisika olona dia ohatrany hoe gardien zany ny alefany eny dia mihaino eny fotsiny izy fa mbola mandefa fotodrafitrasa foana mbola misy olona samy zarakaratany aman'olona hafa zany hoe mivarotra le tany aman'olona hafa indray dia akankaratany le olona nefa zay zavatra tsy mazava akory dia ny atahoranay zany hoe ireo olondreo rehefa aveo rehefa ho alainay ny tany sy ny sisa so dia hitory anay indray hoe zay mangalatra dia zay ny ampahafantaranay betsaka kokoa anareo zany fa ny antony tenenana eto dia hierovana mahadidio hoe tena andioseza io tany io tsisy alatra tsisy nininona ka zay mbola minimanao an'le izy hoe mivarotra na mamitaka olona hafa any dia tompona andraikitra izy amin'izay mety ho vokany eo ariana. Taona maromaro lasa no efa nampilaza ireo olona nanorom-ponenana teo amin'ny tanin'ny katolika io ny tompona andraikitra teo anivon'ny fiangonana fa tany manatompo ny tany ka tsy azo anorenana. Ninitsanandra raha izany ireo olona ireo ka voaterina mpiakatra ny raha teny anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany katolika. Namoaka didy ny fitsarana ambaratonga voalohany fa ny katolika ny tany ary azon'izy ireo atao tsara ny manala ireo olona sy ireo fotodrafitrasa izay efa mijoro eo amin'ilay tany. Tsy afa-po tamin'izany ny ankilany ka nampiakatra ny raha teny amin'ny fitsarana ambaratonga ambony saingy nolava ny fitsarana ihany izany rehefa nivoaka ny didy anoho izy ireo tsy manana pirofo mazava. Nampiakatra ny raha teny amin'ny fitsarana tampony indray ireo olona ireo tao arian'izay ho fanohanana io didy navoaka ny fitsarana ambaratonga voalohany io saingy mbola nolava ny fitsarana ihany izany. Mazava araka izany ho ny mpisolovava avy amin'ny arsidioseza n'Antananarivo fa misoratra ara-dalàna amin'ny katolika ny tany ka tokony samy anaraka antsakany sy andava ny didy navoaka ny fitsarana io na ny andaniny na ny ankilany. Ny arsidioseza n'Antananarivo ny tompony tany amin'ny mahatompony azy tsy tompony mpangatakatana izy fa rehefa natsapa izy fa nisy ny bodiny tany nitrankeriny dia nampiasa ny zoany fotsiny izy nangataka didim-pitsarana teny amin'ny fitsarana anasorana ireo olona mibodo tany ireo rehefa nantsara moa ny fitsarana namoaka n'ireo didy ireo didim-pitsarana efatra izay efa tapotra ny ataontsika hoe voie de recours rehetrarehetra ka arak'izay zany dia tsy misy velively ny filazana fa hoe nandainga na hoe namorona taratasy ny eglizy katolika any hoe lazana fa hoe nanao manaisotra le olona ankeriny fa ny zavatra ny fanohitra amin'izay ary misy ny olona miditra ankeriny amin'ny tany izay vao marina fa ny katolika. Ny tena mahagaga ho ireo tompona andraikitra eto anivon'ny fiangonana katolika ireto dia misy amin'ireo olona mibodo ny tany ireo no milaza fa manana karatany avy amin'ny komuna. Misy ambadika hafa ao anatin'izany ho ny fanazavana. Nanamafy kosa izy ireo fa tsy maintsy roso amin'ny fandravana sy ny fanesorana ireo olona mipetraka amin'ny tanin'ny katolika io ny arsidioseza Tsoatsy. Pejiny sosialy mitombotra ny elanelany ito karen'ny firenena mandroso raha mita amin'ny firenena manitra toy ny Madagasikara noho ny hafanganany fitombony ari-karena any amin'izy ireo sy ny famaroany tolotrasa ananany. Ho an'ny Madagasikara manokana 700 ny tanora no tsy anasa.
tatoato dia tsapa fa maro ireo tanora malagasy no misafidy ny andao any Madagasikara ka hiasa any ivelany. Ho avy mamiratra sy tsaratsara kokoa ho azy sy ny tarana no tanjony satria marahaloatra loatra ny fantrana iainana eto an-tanindrazana vokatry ny tsy fananana asa. Miarso raha mampianina Mathieu Princy. 70 isanjaton'ireo tanora malagasy 12 ka hatramin'ny 30 taona no tsy anasa raha ny tarehimarika navoaka ny Instat. Olana goavana eto Madagasikara ny tsy fananana asa izay miatra amin'ny ankamaroan'ireo tanora eto amin'ny firenena ka miteraka fahantrana ankapobeny. Tafakatra eo anelanelan'ny 3 isanjato hatramin'ny 12 isanjato ny tany tsy fananana asa eto amintsika arakaraky ny fatra araky ny tatitry ny ivontoerana misana ny antotanisy na Instat ihany. Manoloan'izany, mirisika ireo tanora mitrandraka ireo karazana tolotr'asa misokatra ny ivelan'i Madagasikara noho ny abetsaky ny karama raisina ny ampidan-dranomasina sy ny fisitrahana ara-dalàna ny zo mahampiasa raha toa ka mbola goragory izany eto Madagasikara. Dia tanora va Madagasikara ny Asito Maurice. Ny resaka fanajana zo mampiasa. Ny fanjakana mihitsy manara-maso ny zo mampiasa sy ny resaka fisondrotan-karama. Ny resaka karama ihany koa tsy dia mifanalavitra loatra amin'ny vidim-pianana. Noho izany misy ambiny matetika izay ilana dépense-nao eo ary raha vadika eo an'ariary izy dia mba misy aza raisina. Ny Madagasikara indray dia efa ohatra an'izay raha vidim-pianana sy ny karama raisina dia mifanalavitra. Matetika tsy ampy maharitra ray volana akory azy. Na dia tsy mifanaraka amin'ny diplôma ananan'ny tanora malagasy ankehitriny aza ny asany ivelany dia mandrisika azy ireo hatrany izany satria mavesa-danja kokoa ny traikefa sy ny tombontsoa amin'ny asany ivelany raha oharina amin'ny asa eto an-tanindrazana. Le asa ivelany zany misy fisamihafana kely raha oharina eto à Madagasikara. En tant que l'extérieur izy en plus quoi le expérience azo akany tsy mitovy le expérience eto Madagasikara satria le raha oharina any amin'ny société agny le fotodrafidrasa agny zany magnaraka ny laminy tokony ho izy ohatra mifagnaraka amin'le condition itakiky zany le karama zany tiako zany le izy. Na tsy mifagnaraka amin'ny diplôme manahy izy mety aminahy tsara izy. Any mora ahitana zavatra maromaro noho ny aty eny eto misy any fa asa nefa velabelatra kokoa no eto izany dia izay ny antony hoe maniry akany ivelany izay. Miteraka fatiantoka goavana ho an'ny firenena nefa ny fisintahan'ireo tanora malagasy mandeha miasa any ivelany satria mihena ny tanora mahay asa eto Madagasikara ary zary tsinotsinona ny fandraton'izy ireo fianarana ambony teto an-tanindrazana raha toa ka asa tsy mifanaraka amin'ny mari-pahaizana akory no vantaniny any ivelany. Na dia eo azy izany rehetra izany tsy afa-manoatra ny tanora satria fivelomana amin'ny karama tsara kokoa no antony dian'izy ireo any ivelany ka tsy afaka mamely maso sy mamela mamy ho an'ny tanindrazany. Mazava ho azy fa ny elanelany eo amin'ny vola azo satria raha any ivelany izao ianao raha ty Europe ianao mahazo 1500 euro raha tsy Maurice fotsiny ary ianao raha ataontsika hoe ivelany Maurice foadeo fahatoroany ny karama. Dia mazava ho azy fa ambany loatra le karama eto dia alohan'ny tanora makany zany moko ny akoatry ny karama misy condition de travail sy condition de vie atao hoe tsaratsara kokoa zany ny any ivelany mihoatra amin'ny eto amintsika. Dia miaina zany aloha nisan'ny olona tokony manana ressources humaines zany ny capital humain tsaratsara avy eto amintsika izay ny anankiray. Dia faharoa ny fatiantoka anankiray azoko lazaina hoe fatiantoka dia satria teto reny olo ireny nianatra zany hoe nanankarama mpampianatra teto ny fanjakana indrindrandrindra na tsy mivantana raha ohatra hoe tany amin'ny privé izy fa tamin'ny alalana système samihafa zany dia nefa dia lasa fotsiny olona tsy izay le atsony fiteny azy moa hoe fuite de cerveau. Zava-dehibe ary tokony ho vaindohan-drara ny fanjakana ny tena fampandroana ny Madagasikara sehatra mila jerena manokana ny fampananana asa ny tanora eto an-tanindrazana satria izy ireo no fanohatra lehibe ho an'ny firenena ka tsy tokony avela iraviravin-tanana. Farany amin'ny maresaka avy any ivelany tanto iray androany alakamisy 4 Jolay ny fifidianana solombavam-bahoaka ny Royaume-Uni solombavam-bahoaka 500
no hovidina mandritra ity fifidianana fihodinana tokana ity. Toky Razafindranovina, Andry Rakotomalala. Totosaina androany 4 Jolay fifidianana solombavambahoaka ao Royaume-Uni. Nisokatra tamin'ny fitora maraina orany toerana ireo biro mpifidianana tao Angleterre, Écosse, Pays de Galles ary Irlande ho an'izany fifidianana any toerana izany. Mpifidy miisa 700 tapitrisa no voantso mandritra izany mba hifidy ireo solombavambahoaka 500 izay andrafitra any anteny merapirenena any toerana ka ahitana solotena isaky ny distrika tsirairay raha nitatitra azo. Heverina fa hitoy hatramin'ny 10 ora alina ny fandatsaham-bato raha toka amin'izay fotoana izay ihany koa no ivoahan'ny valiny vonjy amin'ny voka-pifidianana. Ny vokatra rehetra dia heverina fa ho tonga amin'ity alina ity avokoa ary antenaina fa hanambaran'ny mpandresy ny fokontany tsirairay amin'ny maraina raha ny fanazavana hatrany. Fihodinana tokana ity fifidianana ity ka izao kandida mahazo isam-bato ambony indrindra no lany avy hatrany ho solombavambahoaka. Izay atoko mahazo seza miisa 720 no azony maranisy na ny majorité absolue mandritra izany. Rehefa manamafy ny valim-pifidianana ny eo anivon'ny boribory tany dia ho fantatra amin'ity alina ity ihany koa ny fitsapahakevitra mivoaka mahakasika izany fifidianana izany. Tokony rapitso zoma amin'ny 9 ora sasany maraina no voa marina ny vokatra rehetra raha ny fanazavana hatrany. Tapitra ny fampalalam-baovao tomboky kilasy tomboky vavy mankasitraka feonanao nanaraka izany hatramin'ny farantony mahazatra ho arahinao reny izao fampalalam-baovao izao ny Global News. Ny sampana fampalalam-baovao kosa manome fotoananao raha ampisy ho amin'ny 7 ora sasany toy ny mahazatra. Veloma tompoko.